Vavaka isika sotranao Andriamanitra ny fitiavanao sy ny fanindramponao mbola nomezana ny fotoana ahafahanay mampianatra handray fampianarana amin'ity androany ity. Avinao zany Jesosy ka isaorana anao indrindra dia mampianara ary mitenena tahaka ny fanaonao ho anay andraisana lesona izay
ahatonga anay ho mpino hanao ny asanao. Anaran'i Jesosy no ngatana izany. Amen. Eny tokoa ny voalohany teny dia ny fisaorana an'Andriamanitra. Amin'izao nahatratrarany ZFLM na ny zanaky ny fiangonana Luterana Malagasy manerana an'izao tontolo izao nahatratra izao 10 taona izao. Faharoa manaraka an'izany miarahaba ihany koa ny FLM rehetra manomboka amin'ireo membre amin'ny profil de FLM, miarahaba ny administrateur rehetra ato amin'ny ZFLM, miarahabantsika FLM rehetra zay membre ao anatin'izany ZFLM izany. Amin'izao nahatratrarantsika ny 10 taona izao. Andriamanitra ny fiadanana ny fomba sy hitay antsika rehetra. Anjara fampianarana soratra masina no menay, kanefa mialohan'izany dia tsara ihany mampahatsay mba tsy ho adino ny fanevantsika FLM izay avy amin'ny prof UB amin'ny taona 2024 ity. Izany dia ny Hebreo 10 ny andiny fa 420 izay manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka isika ifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Amen. Io no fanevan'ny FLM amin'ny taona 2024 ity. Ny anjara fampianarana nomenay kosa dia ny ao amin'ny Lioka 4:12 dia ny andininy 12 hatramin'ny 15. Lioka 4:12 ny andininy 12 hatramin'ny 15 izay manao hoe anaran'i Jesosy tompontsika. Ary Jesosy tamin'ilay nanasa azy kosa, raha manasa olona amin'ny sakafo atoandro na sakafo hariva ianao dia aza ny sakaizanao na ny rahalainao na ny havanao na ny namanao manan-karena no asainao, fandrao alasanao kosa ireo ka dia ho vavaliny ianao. Fa raha manasa manao fanasana ianao dia asaony malahery, ny kilemaina, ny mandringa, ny jamba. Dia ho sambatra ianao satria tsy manan-kavaly ireo, fa ho valiana kosa ianao amin'ny fitsanganan'ny marina. Ary ny anankiray tamin'ny niara-nipetraka nihinana taminy dia nandray izany ka no tamin'ny sambatra izay hinan-kanina ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Amen. Izany no anjarantsika amin'ity fampianarana ity. Raha ny fanevan'ny fiangonana Luterana Malagasy amin'ity taona 2024 ity izay voasoratra amin'ny epistily ho an'ny Hebreo dia manindrindrindra ny fitiavana sy ny asa tsara. Ary ny hoe aoka isika, ilay isika eto dia manondro ny Hebreo na ny Jiosy izay anoratana an'ity epistily ity. Aoka isika, io isika io dia manondro ny Hebreo efa mino an'Andriamanitra, manondro ny Hebreo efa mino an Jesosy, fa tsy manondro jentilisa tsy mino tsy akory. Noho izany efa ao ambadika mialoha sahady amin'ity fampianarana ity ny efa finoan'ireo izay mandreny teny ka anoratana ny epistily, fa ho an'ireo olona efa mino ireo zany ny tsindrina aminy, ny angatahana aminy, ny iangaviana aminy dia ny
hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara ary mifandray indrindra amin'io fitiavana sy asa tsara io ilay texte ao amin'ny Lioka toko 7:12 ny 9:12 hatramin'ny 10:12 nomena ampianarana eto izay tsy inona fa fanasana olona hisakafo. Ny contexte mialohan'ity texte ity dia ilay loholona fariseo nanasan Jesosy ao an-tranony hisakafo. Loholona fariseo mitovy tanteraka amin'ny Hebreo amin'ny fanevantsika eo izany fa matoa loholona fariseo dia olona efa mino an'Andriamanitra koa izany ka io olona efa mino nanasan Jesosy io koa no anaovany an'ity teny fampianarana amin'ny texte anjarantsika ity. Fitiavana, fifampandinihana, hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Toa ohatrany hoe manjavozavo zany atao hoe hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara ao amin'ny fanevany FLM 1:22 izany. Fa hoe hampandroso ny fitiavana amin'ny fomba ahoana? Hampandroso ny asa tsara amin'ny fomba ahoana? Izany indrindra, izany fanontaniana zany no valiana amin'ity texte fampianarana nomena ity dia ny Lioka toko 7:12 ny 9:12 hatramin'ny 10:12. Ilay hoe ahoana ny hampandrosoana ny fitiavana, ahoana ny hampandrosoana asa tsara dia valiana fa amin'ny alalan'ny fanasana tsy ny rahalahy, tsy ny manan-karena, tsy ny piraitam-po, tsy ilay eritreretina hoe ataoko ity mba hanaovany amiko koa, tsy izay no asaina fa manasa ny malahelo, manasa ny tsy manan-kavaly fa hovalian'Andriamanitra isika amin'ny fitsanganan'ny marina araka ny 4:12 amin'ity texte anjarantsika ity. Izany hoe tsy ny finoana fotsiny no hahazonan'ny lanitra fa ny asa tsara, ny asa fiantrana vokatry ny finoana izay fa ao amintsika, fitiavana ny hafa izay fa misy ao amintsika izay mino. Zao no olana maro amintsika kristiana luterana no diso zavatra iray loha. Ny ankabeazantsika dia manaraka arabaky teny loatra ny hoe finoana irery ihany. Zany manko no fanevany maha-luterana manerana zao tontolo zao, finoana irery ihany. Ka amin'izay isika dia mihevitra fa ampy ny hoe finoana satria irery ihany ka tsy mila fanampiny, tsy mitady zavatra hafa fa finoana irery ihany. Nefa na izany dia isaorana an'Andriamanitra, isaorana koa ny amin'ny profet be nifidy ny amin'ny Hebreo fanevany ity 1:22 ity izay tsy misaraka amin'ny finoana, tsy finoana intsony fotsiny fa hoe raha milaza tsika teo hoe amin'le hoe isika ny mahampino dia izao hampandroso an'ireo io isika efa mino io no amporisiny mpanoratra hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Hoy tsika teo amin'ny fomba ahoana? Verina indray manasa ny malahelo izay tsy manan-kavaly. Aoka isika kristiana luterana rehetra
izay mandre mahita izao fampianarana izao, mba hanova fisainana, hanova fihevitra, ka tsy hijanona fotsiny amin'ny finoana irery ihany, fa io finoana efa ao amintsika io finoana efa ananantsika io no hitarika atsika ho amin'ny asa tsara. Maro amintsika kristiana loterana mieritreritra fa ivelan'ny finoana dia tsy maninona na tsy atao azy, tsy maninona na tsy misy azy, ka eritreretintsika ho adiafora na tsy ankina ampamonjena izany, ka tsy manova ny fitsarana na manao tsara ianao na tsia. Tsy ny finoana irery ihany no hojeren'i Jesosy amin'ny andro fitsarana farany, fa ny mpino nanao asa tsara, ny mpino nanasa ireo tsy manan-kavaly. Izay no voalaza amin'ny Lioka 4:7 ny 9:7 teo. Ary izany rehetra izany koa dia mbola hamafisin'i Jesosy ao amin'ny fampianarana izay lazainy ao amin'ny Matteo 5:20 ny 1:30 hatramin'ny 7. Ka ilazany Jesosy fa rehefa ho tonga izy avy eny amin'ny rahony lanitra hitsara ny ho voavonjy sy ny ho very miaraka amin'ny raonjeliny, inona ny zavatra iseho? Hanavaka ny ho voavonjy ao ankavanany sy ny very ao ankaviany. Amin'izay izy dia ilaza hoe ave ianareo zay notahiny raiko, andovan'ny fiainana mandrakizay izay efa voavoatra ao anareo. Dia inona ny toy? Fa izao, fa no anao nomenareo hanina, nangetaeta aho nampisotoinareo, tsy nanan-kitafy aho no tafianareo, tena tranomaizina aho no vanginareo, narary aho no tsaboinareo, dia ireny le olo voavonjy ireo indray tsy mahafantatra ny tsara nataonao amin'i Jesosy, ka ilazany hoe Tompo, vina ianao no hitanay nona ka nomenay hanina, nangetaeta ka nampisotroinay, natao ny tranomaizina ka novanginay, na narary ka no tsaboinay. Fa Jesosy amin'izy ireo, izay nataonareo madinika kely indrindra, mino aho ireo no nataonareo tamiko, ireo no voavonjy. Amin'izay Jesosy tsy hijery ny finoana fotsiny ny mahampino, fa hamaly ny olona araka ny soa zay nataony, fa hoe zay nataonareo taminareo madinika kely indrindra minareo no nataonareo tamiko. Ary ny tohiny dia ho anareo zay tsy nanao ninninona amin'i Jesosy ka ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay. Ry havana malala, aza ho diso hevitra, diso fampianarana, diso finoana isika, fa izao raha ohatra ka izao manokana no tsy maintsy fidy teny tokana amin'izao fampianarana rehetrarehetra izao, dia ny teny fitiavana, izay teny tsara indrindra no teny tokana amintinana indray mbavany fampianarana ray manontolo. Andriamanitra fitiavana, ary Andriamanitra no fitiavana voalohany, Jesosy fitiavana, ary nandidy 10 aza izay fintin'i Jesosy amin'ny hoe didym-pitiavana, fitiavana an'Andriamanitra sy fitiavana namana. Araka ny ao Matteo 5:20 ny 7:30 hatramin'ny 7. Tsara ny fitiavana, tsara ny mitia, ary tsara koa ny tiavina. Tsara ny mitia an'Andriamanitra, ary tsara indrindra ny tiavin'Andriamanitra. Tsara ny mitia ny namana, ary tsara koa ny tiaviny namana. Ary izany no ampiresin'Andriamanitra hataontsika
nao amin'ny fanevany Efalema 1:24 zany teny Hebreo 12:4 ary indrindra amin'ity texte izay nanasany le olony fariseon'i Jesosy ity ka ampianarany sy amporisiny ilay fariseo tompotrano hanasany malahelo tsy manan-kavaly mba handraisany ny valim-pitia any amin'ny farany. Tsy misaraka fa mifandray mandrakariva ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana ny namany. Manindry io tsy fisarahan'ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana namana io i Paoly ao amin'ny Korintiana 1:17 amin'ny 1:1 dia milaza i Paoly fa na dia manao ny fitenin'anjely sy manao faminaniana aza ny mino kanefa tsy manana fitiavana ny namana dia tsy mitsinona fa ty mikipantsina maneno fotsiny zany. Ary amin'ny 1:7 dia milaza indray Paoly fa na dia ny namana isika ka manome ny fananantsika sy ny aintsika ho an'ny namana kanefa koa tsy manana ny fitiavana le voalohany fitiavana an'Andriamanitra dia ho indray Paoly hoe tsy mahasoa antsika izany ka tsy maintsy miaraka sy mifameno sy misaraka mandrakariva ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana ny namana. Izany indrindra no tiany Jakoba ho tenena amin'ny epistiliny hoe ny finoana tsy misy asa dia tsy vanona. Jakoba 2:20 ko dia miantso atsika ary Andriamanitra ho amin'ilay asany finoana. Asany finoana izay tsy mbola tsindrian'ny Paoly ao amin'ny Tesaloniana 2:1-9 asany finoana. Ity finoana miasa ity dia matetika ho harintsika pino amin'ny sarety, omby mitarika sarety, omby mitondra sarety zay feno zavatsoa taritin'ilay omby. Tsy ny asany mandeha aloha, tsy ny sarety no mitarika ny omby fa ny omby mitondra sarety mitarika sarety. Ka amin'izany dia ny finoana no manao ny asa tsara. Matetika isika kristiana raha misy manam-pahoriana dia matetika mampiasa ny Apokalipsy 4:12 ny andininy 7:12 izay milaza hoe sambatra ny maty eo amin'ny tompo ary farana ny Jaona mpanoratra amin'ny hoe fa ny asany manaraka azy. Izany hoe ny olona zay maty eo amin'ny tompo ka manana fahasambarana tonga ny amin'ny lanitra na fiainana mandrakizay dia sambatra. Fa tsy ny teny Jaona mpanoratra ka manao hoe ny finoany manaraka azy, tsia, fa ny asany manaraka azy. Ry havana malala, betsaka ny asa tokony ataotsika fiangonana na ny marimarina kokoa tokony ataotsika kristiana amin'ny maha asa tsara azy. Betsaka ny fanaovan-tsoa adiditsika samy kristiana na amin'ny samy am-piangonana izany na amin'ny samy mino izany, indrindra fa amin'ny tsy mino koa izay tafika masina tsara indrindra raha teo ny fanampianany tsy mino mba hafantarany fa manam-pitiavana ireto mpino kristiana ireto ka andeha koa ao hanaraka azy ireo. Anjaratsika ny eritreritra hoe izaho ao amin'ny sampana velona amin'ny fiangonana Luterana
Inona ny asa tsara ataoko isan'andro? Inona ny asa tsara anompoko ny hafa isan'andro? Inona ny asa tsara ataon'ny sampana ohatra, fikamanam-behivavy, fikamanam-dehilahy, ny tanora, ny sekolalahady, indrindraindrindra ilay sampana vaovao sy farany, ny diakona. Inona ny asa ataontsika? Asa fanompoana fa ny eo amin'ny mpitiavana ho an'ny hafa. Sao sanatria lahy, tonga amin'ny resaky ny maro be dia be izay anomezany tsiny ny fiangonana ka hoe misy ny ambombava dia manao izay ampamirapiratra ny ao am-piangonana, ampitombo ny trano fidiovana sy ny sisa fotsiny. Tsy ratsy zany, saingy zao tsara kokoa ny maneho fitiavana ny hafa amin'izany ambim-bola izay volan'i Jesosy tokony natao hanao am-pitiavana ho an'ny hafa izany. Amin'izao taona enantsika raika amby roapolo amby roa arivo izao, nanomboka tamin'ny taona lasa, dia miaina ao anatin'ny fahamehana ara-pahasalamana isika. Maro ny fiangonana mikatona, maro ny mpianakavy tsy mifamangy, na izany anefa dia ilay teny tokana no hany vahaolana, fitiavana. Io ilay tsy voasakany elanelana, io ilay tsy voasakany varavaram-piangonana mihidy. Na mihidy ny fiangonana, ilay falehantsika isan'andro, isan-kerinandro. Tonga izao ny fotoana fa na mikatona ara ny varavarantsika noho ny fahamehana ara-pahasalamana, dia tonga ao am-povoantsika ilay Jesosy be fitiavana ka milaza manao hoe fiadanana ho anareo. Tiavo Jesosy, tiavo ny namana, tiavo ny manodidina, indrindra ireo izay mahantra sy malahelo, tsy manan-kavaly fa handray valim-pitia be dia be, valim-pitia mandrakizay avy amin'ny Jesosy, avy amin'Andriamanitra isika. Ho an'i Jesosy rerany ny voninahitra zay efa azy hatramin'ny taloha indrindra ka mandrakizay, ho amintsika rehetra ny fiadanan'ny tompony. Amen. Anaty aizina no nandreny feona, miverena amiko ianao ry zanako, fa izao ianino ary sy mpamonjina, sarobidy masoko tena tiako mamiko.
Ary aoka isika ifampandinika hampandroso ny fitiava sy ny asa tsara.